Hoaratsika kosa aloha mialohan'izay ny fanehoan-kevitra Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso avy amin'ny fiarahamonim-pirenena CFAFI mahakasika an'izay fifidianana izay izy moa dia manohana hatrany ny hevitra amin'ny hoe tokony tsirotsahana amin'ny fifidianana ny filoha roa dia ny filohan'ny tetezamita Andrinirina Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Hoaratsika ny andinindin'izay aloha. Tsy tokony hirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay heverina ho toto-saina amin'ny fahavalon'ny volana meo avy izao ny filoha roa Andriamatoa Marika Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina araka ny hevitra Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso avy amin'ny fiarahamonim-pirenena CFAFI. Araka nambaran'ity pahalalana ity, hatreto dia ahina ny isian'ny fanoherana valim-pifidianana raha mandray anjara amin'ny fifidianana ndray amin'izy ireo na ny filoha roa miaraka. Zay moa zany efa nametraka efa nisy fanambarana hoe nini zany hoe tsisy mirotsaka izy mirala mianaka zay fanarina teo mba isian'ny fatoriana zany ange tsy milaza hoe tsy mahazo mirotsaka izy any elinany fa hoe le amin'izao fotony satria lasa mifantoka amin'ny zareo Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana le resaka krizy dia na mirotsaka indray na mirotsaka indray na mirotsaka izy roa dia ny zavatra atahorana hoe rehefa vita amin'ny fifidianana dia tsy hanaiky indray le pomba indray zay zany ny tena atao tsy amin'izao fotoana izao zany tsisy antoka mihitsy hoe raha hoe mirotsaka izy zareo hoe hanaiky ny valim-pifidianana zay resy eo hoe tena fifidianana atao hoe gara manaraka ny tokony ho izy ary no ataontsika zay ny anisan'ny aya amin'le izy dia zay no ohatrany hoe misy antsoavy hoe zany tsy zay aloha tsy tokony hirotsaka izy zay tsy hoe manaka anazy fa mba mangataka ny fahatsiarovan-tenany zareo mihitsy ny tamy dia manapaka hoe tsy latsaka tsy tokony hoe teren'ny sadek na tsy fahatra hoe teren'ny firaisamonim-pirenena teren'ny any ivelany tsy zay ny tokony mipetraka fa izy mihitsy ny tokony handinika hoe raha mirotsaka izy sao dia teraka olana. Mametraka ihany tsy hahatanterahan'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny fahavalon'ny volana meo avy izao Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso mpikambana ao amin'ny CFAFI. Atahorana tsy ho tratra hoy izy ny fotoanan'ny fanomezana noho ny mbola fisian'ny olana ara-politika ary ny tsy fahavitan'ny dingana sasany izay tokony lalovana amin'ny fifidianana no mbola mianto. Anisan'izany ny fanatanterahana amin'ny fampihavanam-pirenena sy ny fampitsoran-keloka. Raha ny zavatra hita aloha dia ohatran'ny lasa mametraka zany ilay firosoana amin'ny fifidianana satria marina tokoa efa manomboka tery ny fotoana zany amin'ny fanatanterahana azy ny olana ara-politika mbola tsy voava iza mahazo mirotsaka izy tsy mahazo mirotsaka zavatra ohatran'izany nefa ny fisokafan'ny firotsahana efa amin'ny volana febroary zany raha mikasika ny resaka hoe fifidianana filoham-pirenena dia manomboka mipetraka tokoa ny aya zany hoe ahoana marina ny tena fandehan'izy ity hitatsika ihany koa fa ny resaka hoe amnistia na dia zay ara tsy dia tena hoe mazotra amin'ny resaka amnistia zany hoe mivadika amin'ny resaka tsy maty manota fanasana zany moa zany iny mipetraka hoe anisan'ny vahaolana izy mbola tsy milamina mihitsy hoe iza no mahazo amnistia iza no tsy mahazo amnistia ny rafitra mipetraka ny rafitra hoe fampihavanam-pirenena satria tsy maintsy alamina zany ny tonony eto amin'ny firenena mbola lazainandreo hoe mbola afaka ivolana zany hoe miembotra foana zany le izy Mikasika ny fandraisana andraikitry ny FFKM dia nilaza Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso fa ilaina ny isian'ny fandraisana andraikitry izy ireo mba ahafahana mametraka ny fitoniana ary mandamina ny disadisa eo amin'ny samy mpanao politika.